inzay ny feo malalaka indritamy izy miantsamotsamotra eny an-tendrombohitra mitsamikina amin'ny avoana manahaka ny gazela ny malalaka sy ny zanaka ny sehofavavy indro izy hoe ivondrindritra aminay jery ao am-baravarankely mijery eo amin'ny makarakara ny tena ny malalaka ka nanao tamiko hoe mitsangana ny malalaka fitsara dalera ka avy vomay lalaka izay mipetraka eo antsefatsefam-bato eo amin'ny fialofana mindrom-bato miteza aseho ihany endrikao ampandrenesoany feonao fa mama ny feonao ary mahafinaritra ny endrikao ainy malalaka avy azy ao atao vita tombo-kasety eo ambony fonao ao sy vita tombo-kasety eo amin'ny tsandronao fa mahevitra ny fahafatesana fitiavana tsy azo fonana toy ny seholy ny fahasarotam-piava mirehitra toy ny afo ny firehetana dia lelafiny tompo ny ranobe tsy mahay mamono fitiavana ny ony koa tsy mahasavotra azy raha misy ony zany ary ny teny tompo Anambetsika makafaka ny hevitra entina izay ten'Andriamanitra izay ary dia andeha hoerahintsika ny salama ny fahariana ny tontolo izany. Manana tsina ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra.
ny fitiavana dia tsy anam-pahatamperana izany ary ny teny tompo zay rehetra tsy Andriamanitra dia atao Andriamanitra tsy mahalala Andriamanitra. zay moe antson'Andriamanitra ny fanambadiana ary natambany amin'ny alalan'ny fitiavana natambany amin'ny alalan'ny fitiavana dia io fitiavana io avaizy avy amin'Andriamanitra ny fitiavana hitantsika amin'ny taratasy voaloha-mason-dajoany eo amin'ny toko faefatra dia ny fahafito inona ny atao hoe fitiavana satria io no nanakavan'Andriamanitra nareo androany rehefa afaka kelikely raha tsy fantatsika fitiavana raha tsy fantatra tahiry tantara fitiavana raha tsy fantatra tsara dia mety tsy haky ilay tokantrano fa rehefa fantatra ilay fitiavana zay mampiray anareo mampiombona anareo mampiray anareo
mianakavokely tsy mora tezitra dia hoe tsy mora tezitra dia tsy tena zavatra tsara amintsika kristiana fa indrindra ny vatsy aman'olona tokantrano tsy mora tezitra raha mety zavatra mitraka ao tokantrano io fahaizana io manina zavatra metraka alohany izy ianao dia manino izay zavatra mitranga
fanomezana soa avy amin'ny fitiavanao mifankaty sy miara-monina izy mivaty ka aikane izany ahatsiarovany fa eo aninany ianao ka ho iray fo amampanahy izy ary ekane iray mitokantrano amorony mba hiarana matevina miasana ary zany kosa ho ampiasana amin'ny evanjely azahoany izy rehetra miara-mariany amin'ny fianakaviana ny lanitra raha matoa
sakafony mpanantaizany ao ireo mpikristianina katolika vitany voaloany tsy mananasana anatin'ny fanazana kristina nanatsika hira le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Amen.
Tamin'ny
Mas você vai nascer. Mas ele tá preocupado.